Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Anjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Tamin'ny dimy ora ariva no hita ny vatamangatsika ny talen'ny filaminana eo anivon'ny primature. Mbola mitohy kosa ny fikarohana ny mpanamory tamin'ny ora sasany no hita tany amin'ny 12 kilometatra avaratry feno arivo atsinanana ny kitapony. Androany afaty 27 no hita tany amin'ny nosy Sainte Marie ary tsy maintsy nalevina avy hatrany tao an-toerana. 20 atreto no hita faty niaraka tamin'ilay lakana français araka ny didim-panjakana nivoaka natao andro fisaona pirenena rampitso eto Madagasikara. Karatany miisa 130 androany anjaraina tamin'ny amponina tao amin'ny commune ambanivohitry Ambondro Misaotra district-ny Ambatofinandrana tamin'ny alalan'ny fizarana karatany faobe izay tanterahan'ny ministera ny fanajeriana an-tany niarahana tamin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Vokatry ny fanapahan-kevitra politika amin'ny ankapobeny no mahatonga ireo fotodrafitrasa tsy mateza eto amintsika ho ny tompon'andraikitra eo anivon'ny bureau d'étude iray. Misy amin'ireo tompon'andraikitra mpanjakana manenjika abetsany fotsiniany fa tsy mitotaly ny kalitao raha ny fanazavana. Maresaka iraisam-pirenena natomboka androany ny fanaovam-bakisiny adiny amin'ny Covid-19 ho an'ny ankizy 5 taona hatramin'ny 12 taona any France. Iarovana azy ireo amin'ny manodidina azy no isan'ny anton'izany raha ny fanazavana. Ny andinindiny ravitra. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Écoule TV Manasanoara. Anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anomboantsika ny vaovao dia mahakasika ny vaovao ny fianjaran'ny Angidiby. Tamin'ny 10 ora ariva teo no hita ny vatamangatsika ny talen'ny filaminana eo anivon'ny primature. Mbola mitohy hatrany fikarohana ny mpanamory tamin'ny ora sasany no hita tany amin'ny 12 kilometatra avaratry feno arivo atsinanana ny kitapony. Ny alarana efison. Tamin'ny 10 ora ariva teo no hita ny vatamangatsika ny talen'ny filaminana eo anivon'ny primature. Tany avaratry feno rives no hita ny vatamangatsika ny kolonely Andrianambinina Olivier talisha ny fiarovana eo anivon'ny primature. Raha ny vaovao iray tamin'ny 2 ora sy sasany hita tany amin'ny 12 kilometatra avaratry feno arivo antsinanana ny kitapo nisy ny entan'ny kolonely Rakoto Millerson Ery mpanamory ilay Angidimbiny Anjery izay nahitana ny karapanondrony sy ny zavatra vitsivitsy mahakasika azy. Hatramin'ny 4 ora ariva mbola metohy hatrany ny fikarohana entitra mahakasika ny fanelena vaovao tsy marina kosa ankilany ny ministry ny fiarovam-pirenena. Ny vahoaka malagasy rehetra izay monina amin'itony faritra itony mba hifanomitanana tokoa ary manome ny vaovao izay mety ho hita nangona vaovao menan'ny mpitandron'ny filaminana hanamora ny fikarohana ary ihany koa mba miangavy isika ihany koa mba miandry sy manome ny vaovao tena marina satria indraindray dia misy ireo vaovao sy mitombona izay aparitaka eny amin'ny tambazotra rehetra ihany manjary mampalahelo ny fianakaviana, mampalahelo ihany koa ny mpitandron'ny filaminana satria zavatra tsy fantatra na sahala amin'izany dia efa aparitaka sahady any amin'ny tambazotra sy ny loharanom-baovao, filazam-baovao samihafa any. No amafisin'ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmeria hatrany fa tsy ho drivotra no nahatonga ny Angidimbiny Anjery rehefa niazo any Toamasina izy ireo. Misy anay zany tany amin'ny toeran'ny impact à 13 km anavalina moa zany le vague mandeha. Zany miverina any avaratra zay nefa tokony remonte any Tamatave. Zay nagagana hoe tsisy notion de temps mihitsy. Fa ny repérako ndray zany repéré foana resaka toerana misy jiro. Mandrapahitako an'le tanety fa le vague mahery be. Donc zany rehefa tsy natotra ny vague zany tsy tonga ny an-tanety mihitsy
efa saikakaiky kely eo amin'ny 500 mètres eo efa akaiky zany fa hoentin'le vague foana ianao satria ianao miariraka dia ny afarako zany nandray fiapetra hoe mila tsy lentika fotsiny zany rehefa jusqu'au petit matin satria fantatro fa be dia be ny mpanjono ho avy eo dia efa za zany ny mpanjono nefa tena ny mizeko dia misaotra an'Andriamanitra fa nisy mpanjono anankiray. Raha ny fampitam-baovao azo avy any an-toerana mbola ao anatin'ny ranomasina amin'izao fotoana izao ilay Angidim-By. Rehefa hita avokoa ny olona rehetra izay vao anao ny fampiakarana azy an-tanety ny tompon'andraikitra. Androany kosa dia faty 27 no hita atany eno Sainte Marie ary tsy maintsy nalevina avy hatrany tanan-toerana izany. Miisa 27 hatreto no hita faty niaraka tamin'ilay lakana Frantsia araka ny didim-panjakana nivoaka natao andro fisaonam-pirenena rahampitso eto amin'ny tany republikan'ny Madagasikara. Henri Florian. Faty miisa 27 indray no hita nitsingevana tany amin'ny amoron-dranomasina no Sainte Marie tamin'ity androany ity. Ireto faty ireto izay avoamarina fa olona niaraka tamin'ilay Sambodobo teo anelanelana Andrangazazy sy Antsiraka. Tafiakatra 27 araka izany ny fitambarany afaty efa hita ankehitriny. Dia amin'izao ora sy taona tenenantsika zao tafakatra 27 ny razana miempo hita aty amin'ny torapasika Sainte Marie manomboka ao fokotany Analarajy ka hatrany amin'ny fokotany Agnivorano. Manao ny andraikitsony moa ny mpitondra fanjakana aty an-toerana miaraka amin'olona sy ireo mpanjono dia mbola mikaroka ihany koa ny APMF amin'ny alalan'ny sambony APMF diva dia mbola mitady sy mikaroka ny razana izay mbola iverina mety mbola misy na tsisy satria hatreto tsisy mahafantatra ny tena marina ny isan'ireo mpandeha tao anatin'ny lakana. Vokatry ny fahasimban'ny razana tsy maintsy alevina ao anatin'ny afasana natokany komina reto razana ireto raha ny fanazavana azo tamin'ny alalan'ny Antso Antarby tokony tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Sarotra dia sarotra ny famantarana ny mombamomba nyireo niaran-doza ka ny mpitondra fanjakana ty an-toerana moa nanao ny fandaminana natao laharana ray isany azy ireo razana reo ary efa nirakofana lamba. Ary ny fandaminana ny tapana teo anivon'ny commune sy ny ONC Sainte Marie dia hoasitrika ao amin'ny fasan-drazana ary satsora ireo razana ireo satria efa tena simba dia simba tanteraka. Zay angamba ny azo ambara hatreto fa mbola manao ny fikarohana ary tsy manao ny ezany ny tsiraikiraiky mba ahitana ireo niaran-doza. Zay angamba ny azo ambara avake Sainte Marie. Mbola mitoeraka izany ny fitadiavana ireo razana manamorona ny amoron-tsiraka manontolo. Manoloana ity vona ity namoaka didim-panjakana ny fitondram-panjakana izay manambara fa andro fisaonam-pirenena rahampitso alakamisy 13 Desambra 2024 eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'ny Madagasikara ho fahatsiarovana ireo apres-tanin-drazana namoniainy tamin'ilay sambo Frantsia midina avokoa ny sainam-pirenena miasa toy ny isan'andro ny mpiasa tsy mahazo misokatra ireo toerana mivarotra zava-pisotro mahamamo. Ny tombo hatrany lozan-dranomasina moizana ain'olona vokatry ny tandrevaka izay ataon'ireo tompon'andraikitra maro samihafa ho ny fikambanany zanak'i Tomasina manoloana izany mitaky ny anovana fomba fiasa sy anasaziana ireo tomponantoka izy ireo fanampanazavana. Izy io tsy ndraiky indroa fa efa natetiky fa indray mandeha ity zany haignin'olo maro no voakasikasika fa anao kosa rangaha rehefa mba namelagna andraikitra dia mba tanterao araka izay zavatra nampiaragnanao matotsy pasteur na mon père napetraky hitantagna ny ministère ny transport ao na hitantagna ny APMF ny anaranao managna traikefa amin'io anao fa ain'olona io aigna io izy ndray manonjaka aza lalolalovagna ny ain'olona oka kosa mba hatao manara-penitra ary andraisagna andraikitra tanteraka mihitsiny izay nagnano gaboraraka na tonga n'igny zavatra igny na accident. Lafim-baovao hafa kosa indray dia misy amin'ireo gouverneur no misalovana fototra fitrasa mandeha any amin'ny faritra isa tokony ihany. Isan'izany ny mahakasika ny fanamboaran-dalana ao ilavaka antony
nitondran'ny solombavambahoaka mananjary afanazavana mahakasika izay Yves Richard. Vakim-pantsilana ny fomba fanao politika ny gouvernoura sasantsasany izay misalovana ny foto-drafitrasa mandehany amin'ny faritra isan'ny tokony amin'izao fotoan'izao. Isan'ny foto-drafitrasa mahabe resaka voakasika izay ny ampahandalana 10 kilometatra. Manomboka eo voilava miazo anambody vandrika ka antony itondran'ny solombavambahoaka amin'ny mananjary fanazavana manokana. Eto dia itondra fagnazavana maro pototra ka raha misy managna marina mihoatra an'izao dia engaviana mba ampiseho porofo. 200 tapitrisa ariary ny vola agnamboarana ny ampahandalana eo. Financement nangatahako zaho député Ihaja tamin'ny gouvernora ny faritra Vatovavy Fitovinany tamin'ny faritra mbola nitambatra. Efa mandeha tanteraka ny fagnamboarana amin'izao misy misalovana nefa ho nanao an'io asa io. Fa tiako ny mampahafantatra fa financement nangatahako za député Ihaja ho an'ny faritra ndrefa ny mananjary izy io. Avy amin'ny solombavambahoaka araka izany ny angady viana ahitana nanatontosana ny foto-drafitrasa. Nijanona ho fampitaovana fotsiny ihany ny anjaran'ny faritra ho iatran'ny solombavambahoaka amin'ny mananjary. 220 millions d'ariary zany sy ahafahana tena magnano asa sara ka nampindrana fitaovana any George tompon'ny entreprise fotsiny ny faritra. Ny nangataka ny famasim-bola dia député Ihaja fa mbola asa niarahana tamin'ny gouvernora ny faritra Vatovavy Fitovinany io asa io. Diso zany ny filazana fa hoe ny faritra Vatovavy no manao ny lalana ka amafisiko eto fa mbola famasiam-bola 200 tapitrisa ariary nomeny ny gouvernora ny faritra Vatovavy Fitovinany teo aloha ho fagnatsarana lalana agny amin'ny tapany andrefana io mandeha agnelagnelagna ambody vandrika sy voilava io. Anisan'ny fototra tsy mampandroso ny firenena ny fisiana sokajon'olona misalovana ny andraikitry ny hafa toy izao hoy ny solombavambahoaka. Raha ny zava-misy ankilany, maro hita ty isalovana ny andraikitry ny hafa amin'ny sehatra maro. Mandiso ny fomba fijery ny foloan'ny fijerena ny olona vonina iara-iasa aminy amin'ny tena fampandrosoana mariny zany ka hanaovan'ny solombavambahoaka antso fanairana ny rehetra voakasika. Karatany miisa 170 androany no nozaraina tamin'ireo mponina atao amin'ny commune ambanivohitra Ambondro Misaotra district Ambatofinandrana tamin'ny alalan'ny fizarana karatany faobe izay nitanteran'ny ministera ny fanajariana ny tany niarahana tamin'ny ministeran'ny fambolena Abraham Randriamanana. Isan'ireo miteraka ny trangana tsy fandriam-pahalemana eny anivon'ny fiarahamonina ny olana ny fananantany. Manoloan'io, tafiditra ho isan'ireo laharam-pahamehana ho an'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananantany, ny fanamorana ny fahazonany tany ho an'ny mponina amin'ny alalan'ny fizarana karatany faobe. Ao anatin'ny fanomezan-tanan'ny ministera tompon'andraikitra sy ny tetika SAPL AU4 na ny programme de lutte anti-érosive andiany faefatra izay sahan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ny distrika Ambatofinandrana fatra Moromania androany no nanatanterana ny fizarana karatany faobe. Tonga nanatrika izany tany an-toerana ny ministra ny fanajariana ny tany sy ny fananantany Andriana Narvelo Adzo niaraka tamin'ny solombavambahoaka Madagasikara voafidy tany an-toerana no filohan'ny antenimera-pirenena Christine Razanamaso. Fantatsika fa lafo, sarotra ary manahirana ny fahazahoana ny karatany na mbokotany eto Madagasikara. Ka na ny fananantany izay tantany sy ny service des domaines na ny sampanarahana fananantany mazatra antsika azy na ny fananantany izay tantany ny service ny fananantany aty fotony na ny service ny foncier décentralisé izay rahana amin'ny fotony fananantany dia andraikitry ny fanjakana daholo ary adidy ny fanjakana mampandeha azy sy mahatonga azy amokatra sy teraka vahaolana ho antsika voaka malagasy. Androany afaka mandry voiny vato ianareo fa reto karatany zo menanareo reto dia tsisy afaka anao osoka mikasika an'ireto na kely arany. Ny antony anaovana an'izany dia niraisy ny fanjakana an-tanana ny famoahana sy ny fandraisana ny famoahana andreo taratasy rehetrarehetra sy azo niraisina tanana eo amin'ny birao-mpanjakana mba tsy hitsika vahoaka indray rehefa manatona ny birao-mpanjakana ny fananantany sy ny fandrevesa-tany io ny voatery hitondra taratasy
na ivoatery hitondra cahier anaovana ny asantsika ny amin'ny taratasy tranom-panjakana reny. Zay tompoko lasy tompoko vavy no ezaka lehibe nentin'ny fanjakana ho fanovana amin'ny fitantanana sy fiarovana ny zoantsika malagasy raray avy satria zay ny toromarika fa tsy vitan'ny hoe hozaraina fotsiny fa tsy maintsy arovana ny zoan'ny olona. Manaraka ny fenitra retsy azo atao dika ny karatany vaovao ho fisorohana amin'ny osika. Maro ireo tombony amin'ny fahazonany karatany. Ny olana teo aloha dia ny fahedian'ny mpiaramonina mpiaratany kanefa hatramin'ny mampisy an'ity dia mba tsy misy tsony ny olana. Efa dia mba milamina tsara izy amin'izao. Dia misaotra ny mpagnome karatany moa satria tsy misy tsony ny ady satria misy an'ity karatany ity. Dia efa izay ro isaoranay. Vao tsy nanao karatany ianay raha tsy vao izao. Tokotany kely 4 metatra dia 10 metatra sasany. Anaovana trano zany, anaovana trano zany. Fitongitongina tany fahatany no napriska anay, ny te hanananay ny tany ara-dalàna amin'ny anananay azy. Hampiasana hamokarana, hitaizana zaza aman-jafy, vary, fambolem-bary, fambolena volovolitra, katsaka tsaramaso voanjo. Satria misy tombontsoan'ny mpanana ny tany. Tsy azo tongotongina fahatany ny tany raha ohatra ko anao marina ny tany. Miisa 3 ankehitriny ny lalàna no laniny teo anivon'ny anteny meram-pirenena fanavaozana sy ho fampisitrana ny zo amin'ny fananantany tato anatin'ny roa taona. Isan'izany ny lalàna mikasika ny tanin'olon-tsotra tsy vita titra tsy vita kadasitra. Ankilan'izay ao anatin'ny fiara-miasan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany amin'ny alalan'ny tetika SAPL AU4 izay vatsiany fanjakana Alemaina vola. Nisy ny fampitaovana ireo birao ifoton'ny fananantany amin'ireo komina ambanivohitra miisa 7 ao amin'ny distrikana Ambatofinadrahana ho fanatsarana ny fitantanana amin'ny famoahana ny karatany. Misy ireo fepetranapetraka ho an'ny komina amin'ny fanatanterahana izany. Voalohany aloha tsy maintsy manao fanajariana amin'ny alalan'ny fambolekazo ao anatin'ny sahandrika, fiarovana ny tanety tsokohandrika. Ary rehefa mafeno fepetra amin'ireo voly azo ireo zareo, atao ny fanombanana ao anatin'ny roa taona. Ka raha hoe feno ny fepetra dia afaka miroso amin'ny fangatahana fananantany ny olona tsirairay izay nanao an'ilay fanajariana. Ny commune koa moa manarak'izay rehefa ohatra hoe tafiditra ao anatin'ny ilay faritra voasokajy moa zany na voafidy, mafeno ny fepetra ahafahana manao an'ilay hoe voly azo amin'ny karanangovo iarovana ny tanety dia efa afaka ihany koa tohanana amin'izay lafiny fampandehanana ny sampandrarahany fananantany ety fotony izay. Ankoatr'izay, andalam-pahavitana ihany koa ankehitriny ny asa fametrahana ny biraon'ny fananantany ao amin'ny distrikana Ambatofinadrahana. Nisy ihany koa ny fanolorana ny masombolo sy ny fitaovam-pamokarana toy ny kibota ho an'ireo OP na ny organisation paysanne natao amin'ity distrika ity. Nanentana ireo tompon'andraikitra ny fotony hikady sy hikolo ireo fitaovana vaovao ireo ny ministra tompon'andraikitra sy ny filohan'ny anteny meram-pirenena nandritra ny fanoloran'izany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia manainy sy ny alatra izay ataon'ny knapsa amin'ny fomba fikajiana ny fisotrodranoana ireo zokolona indrindra ny avy amin'ny sehatra tsy miankina. Efa maro ny fitarainana saingy tsy nahitana avalina izany ka antony nanatonany izy ireo ny randrana syndikaly. Yves Richard. Velotaraina manoloana ny tsy fahatomombanany fisotrondronono tokony hositrahany eo anivon'ny knapsa ireo zokolona maro indrindra ny avy amin'ny sehatra tsy miankina. Isan'ny tsy mazavy ary ahihina izy ireo ho misy alatra mivantana ny fomba fikajiana ny fisotrondrononony. Ao ny mandray vola tsy araka ny fikajiana ny fisotrondronono araka ny didim-panjakana laharana 720, 850 sy 700. Misy ihany koa ny mahatsiaro ho voatapaka avy sasaka be izao amin'ny vola tokony hositrahany. Za mativady dia nanao ny taratasin'ny pension vadiko dia nivaly avy tany ilay taratasin'ny pension hoe zao 30% ny karama vadinao no azonao. Dia no nisoratany tao le 30% tsy 30%. Antsasako io 30% io ny nameny.
dia nanao taratasy zay doléance tsy nivaliny le doléance fa nandefasany nameny fiche de paix a dia tanatin'iny zany nambomboariny tao mba nisy fanampiny kely le 101 000 zay le izy izahay zany hatramin'ny 2000 ninakaty dia mbola le pension mbary masaka ihany a no iainanay zany hoe tsy nahazo an'le 447 000 tamin'ny fetim-boany zany zay fa chiffre hafa no nampiasan'ny knaps tsy dia 80 000 loatra fa misy lalàna no hoe 30% ny karamafolo taona afara ny 20% 1%. Efa maro ny fitarainana nataon'izy ireo saingy tsy nahitam-bokany. Antonanantonana izy ireo ny randrana sindikaly anelanelana azy ireo amin'ny fitakinan-jony araka ny tokony ho izy. Ankoatra ny knaps amin'ny fijerena akaiky ny fomba fikajiana ny fisotrondronono. Manaitra amin'ny fitondram-panjakana indrindra ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola amin'ny fanaraha-maso ny endrika kolikoly anatin'izay ihany koa ny randrana sindikaly. Tena mijaly zany le mpisotronono misy ray aman-dreny aza moa teto androany maromaro moa zany ny fivoriana teto androany ny teny hoe ny aty amin'ny sehatra tsy miakina aty Madagasikara ny misotro ronono tsy ronono ny sotroina fa tangena mihitsy zany ny sotrono efa tena zava-doza zany raha ohatra n'izany nijerevantsika nyreto ray aman-drenintsika reto efa hita daholo moa zany teto hoe nisosokevitra rehetra izay ho atolotra eny anivon'ny tompona andraikitra dia amin'izay fotoan'izay zany no anolorana an'le izy ary any tanana sady ihany koa zany ny mpisotronono rehetra izay manana olana satria misy le mode de calcul mihitsy zany tsy milamy mato araky ny fanazavana izay efa eto ampelantananay moa ny lalàna ny fanazavana metiny ray aman-dreny. Tsy ny eto andrenivohitra ihany maro ny zoky olona misedra olana manodidina ny fisotrondronono saika manerina ny Madagasikara. Isan'ny teboka notsindriny olona tamin'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny Makasiko nandritra ny fionan'izy ireo tampikamba ny governemanta ny 9 Desambra ka andrasa mba olana mazava hoy ny zoky olona hatrany. Manoloana ny fiverenan'ny firongatry ny Covid-19 nanatanteraka fitsidihana tampoka teny amin'ny toby fiantsonana fahasankarana sy Anozato teo anevany ministeran'ny fitaterana namafisina ny fanaramaso amin'ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana eny an-toerana. Nijerena ihany koa makasika ny sarandalana miantarandriana evo. Olona narivo ny isan'andro no mifamezivezy eny amin'ireny tompom-piantsonany fiara ireny. Vokany, ahina ho isany anafaingana ny fipariahana ivalana aretina Covid-19 izany. Isorohana izany sy isorohana ny mety anakatonana indray ny fivezivezena na ny fitateran'olona makany amin'ny faritra hafa. Namafisiny teo anivon'ny ministeran'ny fitaterana ny fampanarana ireo fepetra sakana rehetra eny amin'ny tompom-fiantsonany fiara. Omaly nanao fidinana tampoka teny amin'ny fahasankarana tsy Anozato ireo tompon'andraikitra. Mahakasika ny resaka fepetra ara-pahasalamana dia raisitsika rehetra ho andraikitra ny fanatanterahana an'izy ireny mba tsy andehanantsika any amin'ny fikantonana zany satria dia hita fa miparitaka be le aretina. Raha rentsika farany teo tany amin'ny fivorian'ny governemanta dia nolazaina fa tsy mahazo mivorivory mihoatra ny zato. Fantatsika tsara fa ety amin'ny tompom-piantsonana Amanarivo. Fantatrareo rehetra zany. Reo olona reo tsy maintsy mivezivezy miazo ny lalam-pirenena, itsika rehetra ihany mandray azy, itsika rehetra ihany mikarakara azy. Ao anatin'izay dia manana andraikitra. Zany itsika coopérative, ny sekretera, ny guichetier, amin'ny resaka fanajana ny elanelana, eo amin'ny resaka fanasana tanana, eo amin'ny resaka fanaovana ny manifold. Arahana tsara daholo reny satria reny miendritsika miady amin'ilay fiparihan'ny aretina. Isan'ny narahana maso ny mikasika ny famindrahana fanafody mamono otrika aretina ny fiara na ny désinfection, ny fampiasana ny gel désinfectant anaty fiara taxi brousse, ny famerenana indray ny famendrehana ny ranom-panafody, ny faladikiraro sy ny maro hafa. Etsy ankilan'izay manoloana ny fisiany fiakaran'ny sarandalana amin'ny kooperativa sasany. Namafisy ny tompon'andraikitra fa tokony hajainy rehetra ny tarif unika ety amin'ny fahasankarana. Tsika mahafantatra fa anatin'ny fahasahiranana tanteraka zao. Zay manaiky fa narefo-tavitra ko dia tena sahirana. Fa ny zavatra rehetra araky ny fampiarana, anisany nanao an'izay ezaka izay fahasankarana. Hoe zay dia hiezaka hametraka an'ilay tarif unika
Zany hoe tsisy manao kabadimbadika any mampiainana mampiakatra fa tarify unika mandritry ny taona. Hatreto aloha dia mbola tazomitsika izay fa ny fotoana mahamety azy misy foana ny fifampidiniana. Tsy aivina miisa eny amin'ny 30 ny kooperativa eto amin'ny fahasankarana. Nosatana tamin'ny fomba ofisialy androany ny ivitoerana fanabeazana sy serasera ary fampandrosoana ao anivon'ny ENS Ampefilo. Io panabebe kokoa amin'ny fanalinana ny teny malagasy ny ivitoerana gaeto Andriatsilava. Nosantarina anio ny ivitoeram-pikarohana eo anivon'ny sekoly fanofanana mpampianatra ENS Ampefilo, izay iompana indrindra amin'ny fampianarana ny teny. Ivitoerana izay ahafana manao fikarohana amin'ny alalan'ny boky, fianarana amin'ny alalan'ny fampianarana teny na ilay antsoina hoe labo de langue. Hita ao anatin'izany ny teny malagasy, ny fiteny paritra manerana ny nosy, ary koa ireo teny vahiny. Amin'itony ivitoerana itony ahafahana mikirakira ny teny amatsoratra, ny kolontsaina, fomba mampanao, ny maizy azy, ny malagasy ary tsy malagasy ihany fa firenena maro samihafa izay mifanerasera eto Madagasikara dia afaka misitraka ny boky, misitraka ny fitaovana ampiasaina eto amin'ny ivitoerana. Ary eto amin'ity ivitoerana ity koa no ahafahanay mpampianatra mpikaroka eo amin'ny taranja maro samihafa mifanerasera, mifampizara voka-pikarohana, mifampizara traikefa. Mivondrona, mifanome tanana amin'ny fampitana fahalalana amin'ity ivitoerana ity ireo mpampianatra mpikaroka amin'ny teny malagasy. Zava-dehibe ho izy ireo ny mamerina ny fanadinoana amin'ireo mpiofana ho mpampianatra sy manitsy ny lalan'izy ireo manoloana ny fanatontoloana. Dia somary varimbariana, izay ny lazako, somary sahirana karoka izay mahisy azy izay. Ary manana ny lanja lehibe mihitsy ny fikarohana sy ny fampianarana taranja malagasy, teny malagasy, satria mamerina an'izay mety hoe fanadinoana tsy indraindray ary manampy be dia be an'ireo izay sahirana karoka izay mahisy azy izay. Tsy ny taranja teny malagasy ihany no afaka manovo fahalalana eo anivon'ny ivitoerana. Afaka manovo fahalalana avokoa ireo taranja hafa rehetra, isan'izany ny matematika, frantsay, anglisy sy ny maro hafa. Tsy aivina, ny fikambanana Amitié Picardie Madagasikara avy any Frantsa no nanolotra ny fotodrafitrasa ka nahafahana nanana izao ivitoerana eto amin'ny ENS Ampefilo izao. Tahaka mazatra naraka dokavatra isika meloana idirantsika amin'ny tapany faharoa ny vaovao rehefa avy ary. Papote à mini prix avec tes potes et ta famille. Avec Mouratim, toute la journée, tu as 60 minutes et ou 60 SMS et ou 60 mégas pour 1000 arrières vers tes 3 numéros Friends and Family. Tape le dièse 322 étoile 26 dièse. Vaovao andramny Gino Ice. Zay zava-pisotro manaleta hety vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny ampivarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2,00 monja. M-Top, la marque internationale d'outillage de qualité supérieure, dotée d'une technologie de pointe, maintenant à Madagascar. Pour vos petits bricolages à la maison, jusqu'au plus grand chantier, M-Top vous propose des petits, moyens et grands outillages adaptés à vos besoins. Abordable, robuste, durable et surtout fiable, M-Top c'est la perfection dans l'outillage. Facilitez-vous la vie et soyez gagnant sur toutes les lignes avec une large gamme de produits. M-Top, faire la différence. Distribué par Rucodis Saralalan. Chanteclair, Niakotsik, Vita Malagasy. Chanteclair, Akoutsmis hormones. Chanteclair, Akoutsmis antibiotiques. Chanteclair, Akun sakaf katsakasi soja zatu sanzatu. Chanteclair, Akou arapasalamana zatu sanzatu. Atkisako. Chanteclair, Akou tena mafilitra. Chanteclair, mbola aparasana koa zaray koa manodidinay. Chanteclair, Niakotsik. Mianeto amin'ny fampalalam-baovao isika. Vokatra ny fanapa-kevitra politika amin'ny ankabeny mahatonga ireo fototra fitrasa tsy mateza eto amintsika
ho ny tompona ndraikitra eo anivony bureau d'étude iray izay nanaovana fanadidina misy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana manenjika ny abetsy ny fotsiny ihany fa tsy mitotaly ny kalitao raha ny fanazavana eo ny nasaina. Antanatohatra lalovana mialohany anatanterahana tetika sa iray ny bureau d'étude amin'ny alalany no ahafahana mampizotra araka ny tokony ho izy ny tetika sa iray ataona fanjakana na tsy miakina. Manoloana ireo fotodrafitrasa aoriny eto amintsika izay misy amin'izy ireny no tsy mateza sy maharitra araka ny tokony ho izy. Fanapakevitra politika avy amin'ny fanjakana no isany mahatonga izany ho ny tompona andraikitra iray amina bureau d'étude. Misy andraikitra lehibe ho an'ny bureau d'étude ny fiarovana ny kalitao. Raha misy mifotodrafitra anankiray tsy mety tsy ny ingénieur akory ny tsy mahay. Fa matetika izy ireny dia ny fanapakevitra ara-politika no mahatonga an'izy ireny. Omeko ohatra nareo. Raha ohatra 1 milliard 500 ohatra na 1 milliard 200 navita ny 1 kilometra ny lalana. Misy ny fanapakevitra politika hoe ataovy mavita 5 kilometra io. Dia azontsika tsaina fa misy fiatraikany izay amin'ny kalitao satria hidina ilay niveau d'aménagement dia mazava ho azy fa tsy ny ingénieur mihitsy no diso amin'izay fa tsy maintsy ataony mifanitsy amin'izay vola misy eo ny tokony izy dia raha ohatritsika zany ka tokony haharitra 12 taona ilay fotodrafitrasa dia lasa midina aty amin'ny 10 taona izy na ohatr'izay. Fa hitatsika fa ny autorité mitratra ny pression politique izy dia mba tia vita zavatra koa le eritreritra nefa ao anatin'izay tsy voahaja zay tokony ho vita sy ho tratran'ny vola. Misy asa tanterahany fitondram-panjakana tsy miantso ireny bureau d'étude ireny raha ny fanazavana hatrany ka isany mahatonga ny kalitao tsy voahaja. Fa ireny zavatra mitranga reny dia indraindray le projet tsy manaraka ny antanatohatra misy an'izay hoe mila bureau d'étude aloha misava lalana manao ny étude dia rehefa avy eo miantso ny entreprise ary rehefa avy eo dia misy ny suiviany reny na ny hoe fanaraha-maso izay iarovana ny kalitaon'ny zavatra vita izay olana lehibe ho an'ny fitondrana malagasy le izy satria raha jerentsika zao ny fanorenana trano dia rehefa tenorina trano ny olona ohatra raha zay ny raisiko maka maçon izy dia efa eritreretiny hoe vita ny fanorenana nefa misy zavatra tsy maintsy ajaina ny fepetra ara-teknika sy dingana tokony arahana reny rehetrarehetra reny. Ireo fotodrafitrasa ataontsika ireo dia tsy maintsy ny bureau d'étude aloha melo lalana. Raha vao tsara ny étude zany tsara ny fanaraha-maso dia mahazo kalitaona fotodrafitrasa mendrika antsika. No marina androany tsingeritaona fa 2020 ny société d'études et d'assistance au projet. Mahakasika ny kolotsaina ara-tsakafo kosa indray dia samy manana sakafo mampiavaka azy ireo faritra rehetra manerana ny Madagasikara. Tsy ampy anefa ny fampahafantarana izany fa saika mirona amin'ireo sakafo vahiny ny malagasy. Iray amin'ireo mpikaroka momba ny sakafo malagasy i Morety Entso. Misy larina ary zao. Manan-karena ara-tsakafo i Madagasikara, samy manana ny sakafo mampiavaka azy ny faritra tsirairay. Iray amin'ireo mpikaroka momba ny sakafo malagasy i Morety Entso. Faritra 3 hatramin'ny androany no nanaova ny fikarohana momba ny sakafo malagasy. Malagasy misy faritra 320. Tsika malagasy foko 20 sy ny anankiroa fanampiny. Fa le 20 fotsiny ary nefa resahana. Dikan'izany ireo foko tsirairay ireo sy ireo faritra 320 ireo manana ny harena ny ara-tsakafo tsirairay satria samihafa le faritra samihafa mivokatra. Ny faritra 3 no vita zany fikarohana nanomboka teo Atsinanana Analanjirofo ary Boeny. Zay le recette 30 netina zany. Ny kolotsaina fotsiny aloha déjà le teny hoe kolotsaina ho arina ve? Tsy arina atsika io arentsika dia aloha tsy arina. Ohatra ny nareo jereo ohatra ny japonais zany. Zany ny anisan'ny firenena mandroso indrindra. Nefa ny zareo ohatra ny culture ny resaka thé, ny fanajana, mipetraka foana na dia ohatra izy mandroso be le firenena. Fa tsy hoe mandroso izy dia arina ny na izy azy. Satria le kolotsaina samihafa antsika amin'ny olona hafa. Iray amin'ireo sakafo niompana ny fikarohana tany amin'ny faritra Boeny ny pilao. Tia vary andrahoana amin'ny ranona voanio dia avy eo afangaro amina sily, misy karazana zavatra be dia be zany ao anatiny sy
azan-dranomasina. Ny boeny a rehefa hoe aroso zay, aroso ohatran'ny hoe mariage zany rehefa fanambadiana amin'ny andro fety ny na satria be da be koa nge le fangaron'le vary isan'andro ianao nihinana zavatra riche be ohatran'izao fa rehefa ohatrantsika any hoe misy sakafo zany hoanina amin'ny andro fety, misy fihinana andavanandro. Ny saloboka kosa indray izay sakafo mampiavaka ny vatomandry. Saloboka io ny anarako tany vatomandry dia izy ny ao anatiny trondrona le amin'izay hoe saly zay moa zany misy teny hoe saly, trondrona saly. Dia ao vatomandry ao misy toerana zay fiompiana tilapia dia na saly dia nandrahoana miaraka amin'ny angivy sy anamalao ary ananambo. Mila omena lanja ny kolotsaina ara-tsakafo eto Madagasikara raha ny fanazavana. Isy any olona sedra ny mpanao sakafo malagasy ny fianan'ny akora ilaina izay manomboka tsy ampy ny eto Madagasikara. Satria tsika efa mandeha tsara ny arabe ny lalana efa mifamezivezy tsara dia zay ny sorana mihitsy ny tompo hoe mbola misy ihany ny vokatra rehetrarehetra le nampiasaina taloha fa misy tsisy tsony ohatrany hoe ny fony zany zao trondro fanaovana an'ity saloboka taloha ty efa tsisy tsony le izy trondrotsika taloha zany. Tsika raha ohatra ka tsy mikajy ny environnement atsika sy ny fitandremana ny ohatrany hoe rehefa manjony dia le trondro madinika kely mbola alaina ihany ohatran'izay dia ho very ny vokatritsika zany. Ty fa ny ala dorana lavo ty dia efa ehena ny vokatra eto amintsika. Telo andro mialohan'ny fetin'ny Noely, maro amin'ireo fianakaviana no safidiny no tsy hanamarika izany. Antony amin'ny tombony fahasahiranana arabola manoloana ny krizy nateraky ny Covid-19 miantarandriana. Olona mpolony maro milahatra hisitraka fanampiana avy amina orinasa. Fotoana manakaiky ny fetin'ny Noely tahaka izao, maro ireo olon-tsotra orinasa na fikambanana tsy miankina mizara fanomezana na fanampiana amin'ny sahirana. Amin'ny ankapobeny, tsy manana teti-bola manokana hiatrehana ny fetin'ny fianakaviana monina eny ambany tanàna. Tamin'ity taon'ity zao izay tena natsiaro sahirana mihitsy satria ny asa zao amin'izao efa tsy dia misy. Izaho zao tsy miasa fa zanako anankiroa dia indray nefa efa mianatra. Nanomboka tamin'ilay corona mihitsy dia efa tsy dia ampiditra mpiasa intsony ny orinasa. Ny vadiko ihany izao miasa amin'ny batabata zavatra eny taonataona ohatr'izay. Mbola tsy hanomana mihitsy satria tsisy vola. Iny izao tonga dia misy fifaliam-po kelinao mihitsy misy zavatra ho raisina indray zany mba misy hanaovanaovana an'ilay fety kely. Toy amin'izay ny an'ity renim-pianakaviana ity, sasalamba no asany, nandritra ny nisian'ny Covid-19 fanena ny fidiram-bola ary tsy nairaka ny fandaniany intsony. Ny asako izao dia mikarama manasa lamba, izay misy dia manao tsisy dia tsy manao. Ohatrany anao aloha izao misy olona iray izay fanasako lamba dia isan-kerinandro indray mandeha isan-kerinandro, indroa isan-kerinandro dia ohatra hoe 25, 20 000, 30. Izay arakaraka ny betsaka ilay lamba zany. Ny zanako izao enina menada dia indray nefa manambady dia ny 5 menada mbola ao amiko. Dia ny ilay vola indray andro iny ihany satria ilay vidim-bary ny tena misonitra amin'izao dia iny ny tena tsinjaraina zany laoka, saribao, kenkenao tsany tsisy famanana tena sahirana fidiram-bola tsisy tsy manana antonasa. Saika amin'ny alalan'ny fanampiana tahaka izao no hiatrehan'izy ireo izany. Ny poniny eto amin'ny dia koron-danandranomahery tokoa tompoko dia ny 70% ny poniny eto dia sahirana avokoa. Amin'ny mahasahirana azy izay dia raha antsika mahita koa ety ambany tanàna. Hatreto aloha teneniko anao hoe 70% tena sahirana raha mbola miampy kely ary moa izay tsisy izay tsy sahirana izao noho ny le hoe fitangana vidim-piainana. Nefa le izy moa hatreto amin'ny hoe farisahivanay zany misy tokoa ilay fitarainana. Fa miezaka izahay zany mba miantso amin'ireo mahalala-tanana tsirairay avy mba hitsinjo an'ilay vahoaka sahirana. Izay zany le antso ataonay ary misy ny mamaly. Ny ao anatin'ilay panier zany PPN, misy vary zany, misy sira, misy friandise, misy bonbon, misy chocolat, misy jus, lentina hiatrehany zareo an'ilay fety mihitsy zany no le zana hoe natao anatin'ilay panier. Fizarana faliana zany
mba hoe tokony ifaly daholo zany ny olona rehetrarehetra zany rehefa feto ohatran'izao e. Raha ny eto amin'ny fokontany ankoron-drano Andranomahery ohatra raha tsy aivina, mivelona amin'ny alalan'ny asa tena ny ankamaroan'ny mponina. Mbola voatazana kosa ny fandaharam-potoana eny anivon'ny fiangonana amin'izao ankatoko ny fankalazana ny fetin'ny krismasy izao na eo aza ny fahamelona ara-pahasalamana. Misy ana ireo hetsika ny foanana noho ny fitsanjovana ny tsirairay avy. Nambina Ravelorso. Misy amin'ireo fandaharam-potoana eny anivon'ny toeram-piangonana sasany no foanana vokatry ny fahamelona ara-pahasalamana amin'izao fankalazana ny fetin'ny krismasy izao. Ankoatra ny sasakalina sy ny fitaom-pivavahana mandritra ny 25 Desambra ho avy izao. Misy koa aza ireo fotoana izay natsahatra najanona mihitsiny. Tsy atao rehefa hita hoe tokony hahamora ny fifindrany aretina. Kokoa tena janona reny fotoana reny. Ohatra hoe zao ny sahirana be ny ankizy efa niomana ny hankalaza krismasy nefa dia najanona izany ny arivany 25 Desambra. Zay fanao tena nalahelo ny ankizy. Ny antony mantsy dia izao, ny ankizy madinika sarotra kokoa ny fehezana ny ankizy ny amin'ny hoe tsy vezivezy izy ny fifamindrana amin'ny ankizy sarotra kokoa nefa hita fa hoe tratra avokoa na dia ny ankizy amin'izao fitrangana manaraka zao ka io zany no tena mahatonga ny fiangonana ho sarotiny tamin'izany. Ankoatr'izay no izahana nampitomboina ny efitrano anatanterana ny fitaom-pivavahana mba ampalalaka sy iarovana ny fiparitany valinaretina. Manaraka ara-dalàna izay fepetra izay malalaka ihany moa ny fiangonana mbola misy rihana fa na izany na tsy zany dia nataon'ny fiangonana mihitsy ny anarahana ireo fepetra ara-pahasalamana araka izay nataon'ny fanjakana dia ny fanajana ny elanelana ray metatra ny fanajana ny ireo geste barrière. Ny fitandremana no zava-dehibe na dia ao anatin'ny fankalazana ny krismasy sy ny fetin'ny farantaona aza isika tokony anajatrany ireo fepetra ara-pahasalamana fa ny aina tsy ananapiry. Mora maro amin'ireo efa nahazo taona sy ny tanora ny tsy mahay mamaky teny sy manoratra araka ny fanadadiana natao manodidina ny 700 ny voakasika izay eto Antananarivo renivohitra. Nambina Ravelorso. Izy no mamabe harazana masoa 20 taona mananjanaka 4 ary ny enina amin'izy ireo no mbola velona soamantsara. Isan'ireo renim-pianakaviana tsy mahay mamaky teny sy manoratra ialana amin'ny fanambakana mety iseho eny anivon'ny fiarahamonina niezaka ampitombo fahalalana na dia efa nahazo taona aza. Nanoratra anarana le ankizy dia aho za mba raty agny fa mba te hamerigna fianarana. Zany hoe mazamba nahay kely ihany tany aminay fa mba te tombotombo koa ny fahaizana. Tiako hampitomboina kely ny fahaizana. Zary faly aho fa hianatrako. Hafaliana ngeny dirako nianatra. Mba mahita le ataon'le olona ankehitriny aho dia mba falitra. Fa te hianatra aho dia mba lasa aho nianatra. Mba mety na amin'ny ankizy mahay taratasy dia za ve sy mahay fa mba ny fianarana aloha ny voalohany indrindra ety ambonin'ny tany azonareo satria raha sy mahay ny fianarana le ankizy dia tsisy zavatra hay mahitsy fa inona ary zavatra hivelomana. Tsy ireo efa nahazo taona ihany no tsy mahay mamaky teny sy manoratra fa hatramin'ireo tanora ihany koa. Ilaina ny fiezana eo amin'ny fiainana ary ny fianarana tsy vita hatramin'ny fialan'olona iray ety an-tany fa mitohy hatrany. Betsaka amin'ny malagasy nahay taratasy satria teo tokoa ny fari-piainana tamin'ireo ray aman-dreny teo aloha. Betsaka nandry dia hoe nanoratra ny anarana ara dia tsy hay. Torohevitra ho an'ny olona rehetra zany manana faharetana ianao amin'ny fiainana voalohany indrindra. Satria Andriamanitra ny nanome tanana folo sy nanome saina amin'ny olona tsirairay izy ny olona rehetra zany tokony manana ezaka foana ianao amin'ny fiainana fa tsy mitoredretra fotsiny ao le fitenenana manao hoe nasondrotro ny vitana fa fitetaka ny saina. Misy ary manana diplôma be mety mitaingitangy tambo fotsiny atao satria manantena le diplôma fotsiny. Na dia eo aza ny fiazakazan'ny teknôlôjia mbola maro ny tanora sy efa nahazo taona tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Mety antony maro no mahatonga izany raha ny fanazavana.
mety hoe tena tsy nianatra mihitsy izy hatramin'izay niainany, tsy mahay mamaky ary tsy mahay manoratra akory ny anarany, tsy mifidy zany le izy olona tsy apoizinao be da be mihitsy ny olona tsy apoizina nefa ka izy ao anatiny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra, te hiala amin'izay tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra izay izy. Mbola betsaka ny olon-dehibe tsy mahay mamaky teny sy manoratra amin'izao fotoana izao satria raha ijerentsika zao eto amin'ny CDA tsika zany hoe eto Antananarivo renivohitra tena mbola betsaka ny mangetaheta, mihoatra ny 700 isan-jato mba tsy teny hoe mihoatra ny 500 isan-jato ny tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Ny maraina teo nisy ny fizarana mari-pakasitrana ho an'ireo tanora sy olon-dehibe nanaraka fifanina maimaim-poana mba hialana amin'izay fanambakana mety iseho ny anivon'ny fiarahamonina izay. Koa misa 17 ireo navita fifanina hatramin'ny afarany ny sitraka izany. Hetsika ara-panatanjahantena no nentin'ny Association des femmes handicapées de Madagascar nankalaza ny 10 taonany nijoroany androany. Manampy betsaka ireo vehivavy manana fahasembanana hiary amin'ny fiainana ihany koa ny fikambanana Henri-Flore. Isan'ireo fikambanana manampy arabola sy ara-teknika ireo vehivavy manana fahasembanana eto Madagasikara ny AFAM na ny Association des femmes handicapées de Madagascar. Fantatra ankehitriny fa vehivavy manana fahasembanana miisa 17 manerana ny nosy no misitraka ny tombontsoa avy amin'ny fikambanana mba tsy ho lasa vesatry ny fiarahamonina izy ireo. Mankalaza ny 10 taonina ny nijoroany AFAM ankehitriny ka maro ny hetsika fankalazana izany. Isany iarana miasa eo anivon'ny CNFPPSH na ny Centre National de Formation Professionnelle des Personnes en Situation de Handicap. Hetsika ara-panatanjahantena basketball no nentina namaranana ny fankalazana. Ty tournoi karakarain'ny AFAM ty na ny Association des femmes handicapées de Madagascar dia tafiditra indrindra amin'ny fankalazana ny 10 taonan'ny fikambanana. Ny AFAM moa zany dia manana asa maro, anisan'izany ny lalao fanatanjahantena basketball sy pétanque. Dia entina ankalazana an'izay 10 taona izay no nanovanay an'izao tournoi basketball homme femme ka natrehan'ny ekipan'ny Fianaratsoa, ekipan'ny Antananarivo ary ny mpilalao anatin'ny fédération nationale de sport. Vita somatsara teo ny famaranana ny lalao teo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy, dia teo amin'ny lalao famaranana ny lehilahy lasan'ny COSAP ekipa eto Antananarivo ny loka voalohany ary teo amin'ny famaranana kosa dia lasan'ny ekipan'ny vehivavy ny Fianaratsoa ny laharana voalohany. Isan'ny zo fototra nanany olona manana fahasembanana ihany koa ny fanaovana fanatanjahantena ary mbola maro ireo zo izay tsy sitran'izy ireo raha ny fanazavana. Kosa ny asan'ny AFAM dia mitohy mandrakariva zany dia ny amin'ny taona 2020 sy 2021 iny dia manana heritreritra izahay ny amin'ny sehatry ny kulturaly sy ny fanatanjahantena hoe anafatra ekipa avy any ivelany faninana hanao lalao fifananana eto atoerana. Ny asa fanentanana moa ny atsisika mikasika an'izao olona sembana dia mitohy mandrakarivo. Tiako tsindriana fotsiny hoe ny lalao toy izao dia anisan'ny moyen anankiray de sensibilisation zany ho an'ny olona hoe ny olona manana fahasembanana dia afaka milalao nareo aza ny fahasembanana fa kosa mila adaptation le izy ifandraika amin'ny fahasembanana. 70 no mpikambana atao amin'ity fikambanana vehivavy manana fahasembanana ity tany am-piandohana tamin'ny taona 2012. 10 taona aty aoriana efa mahatratra 100 faritra 7 no ahitana ny AFAM amin'izao fotoana izao. Araka izany dia hita fa nitombo hatrany ireo mpikambana 17 ireo fifanina vita tao anatin'ny 10 taona nisiny izay. Betsaka tokoa ireo vehivavy manana fahasembanana no tafavoaka taoriana ny nidirany tao anatin'ny fikambanana, ao ireo nanao tetikasa, tao kosa ireo nahazo fifanina sy maro samihafa. Noho ny famaroan'ny fako voangana ao Anosy nisy ny fanariam-pako naparitaka amin'ireo faritra maro ao an-toerana. Amin'izao fotoana izao manodidina ny 50 taona isan'andro ny fako voangana any Anosy be ny alarana efso.
Amin'izao fotoana fikatoanany hôtely any Anosy izao, faky manodidina ny 10 taona isan'andro amin'izao fotoana no angonina any amin'ny faritra Elville, Ambatolaoka, Jamanjary ary Andilana. Mbola mitombo izany amin'ny fotoana fisokafan'ny hôtely raha ny fanazavana. Toerana 4 no natokana ho fanaripako ary saika efa reraka ny fiara mitatitra ny fako sy efa antitra ny akamarony. Ho fanarenana ny toedrara sy ho fitazomana ny Nosibe ho isan'ny tanàna voalohany madio, misy ny fepetra noraisin'ny ben'ny tanànan'ny komuna Nosibe miaraka amin'ireo mpandrara ara-ekonomika ka nanasiana ireo sofa izay anaovana fanaripako majinika manomboka eo amin'ny port ka hatrany Ambomara miazo ny Elville. Mila fahadiova atsika eto Nosibe ka zegny ny antony nanaovana zegny mba hoe tsisy olo eky andatsandatsaka loto magnaraka ny lalabeka fiangaviagnana ka ary fagnantagnana atsika jiaby anjaratsika vahoaka jiaby havako aby magnaramaso io so zay napetraka amin'ny sisiny lalana atsika eto azoko mahazo tombotsoa tanànatsika madio atsika jiaby samby manana tombotsoa aminazy teny. Hoitarina any amin'ny faritra hafa toy ny Torapasika, Ambatolaoka, Jamanjary ary Andilana izao hetsika izao raha ny fanazavana, fiara-miasa ny komuna sy ireo mpandrara ara-toekarena hatrany. Vaovao any ivelany kosa indray dia natomboka androany fanaovam-baksiny adina amin'ny Covid-19 ho an'ny ankizy 5 hatramin'ny 12 taona any Frantsa. Iarovana azy ireo sy ny manodidina azy no isan'ny anton'izany raha ny fanazavana fanadina. Raha ny fivoarany valanaretina Covid-19 any Frantsa, atratra iray etsy isan'andro ny tranga vaovao amin'ny fety Noely sy ny faran'ny taona izao, araky ny nambarany ministry ny fahasalamana. Ainga mpifindra ny variant Omicron any antoerana ka mahatonga ny fitondram-panjakana Frantsay anao vaksiny ireo zaza eo anelanelan'ny 5 hatramin'ny 12 taona nanomboka androany. Nanamafy ny antso amin'ireo orinasa rehetra any Frantsa ihany koa ny tompon'andraikitra ampiroborobo indray ny télétravail ary raha azo atao ny ampifandimby ireo mpiasa miditra ny amin'ny orinasa manoloana ny fianaky ny valanaretina. Araka izany, ny fanaovana ny vaksiny fepetra mahomby indrindra hita ny firenendehibe ifehezana ity valanaretina ity ary mifanindran-dalana amin'izay ny fampiarana ireo fepetra sakana. Dia ny maresaka iraisam-pireneny manakatona vaovao tamin'ity androany ity angatritraninao nanaraka izany angatritrana ihany koa ireo teknisianina ambadika atao toaty teo amin'ny sary laza teo amin'ny feo ary indray kosa tamin'ny afandrindrana izany soafa tsara tompoko. Vous a présenté Nivavo. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Andjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.